fianakavian'ny mpanjaka eto Madagasikara ary lehibe ny fianakavian'ny Andriana Idomerina. Ny Colisée ao anaty rova dia tsy maintsy nahazo rariny ireo taranak'Andriana izay nangataka ny andravan'ny Colisée ao amin'ny rovan'Antananarivo. Nivoaka androany ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha ity ka irisoana ny fandravana ny Colisée ao anaty rova sy ireo foto-drafitrasa na zavatra tsy nisy tamin'ny fahampanjaka. Averina amin'ny anarany teo aloha rovan'Antananarivo fa tsy rovan'ny Madagasikara ihany koa ity toerana manan-tantara ity raha ny fanazavana. anaty rova ny rovan'Antananarivo dia toerana masina ary anisan'ny toerana masina indrindra eto Merina sy eto Madagasikara. Ary ny rovan'Antananarivo dia vakoka raha tsy miela. Io Colisée io moa dia tena fanotana faty. Fanaovana lanonana dia tsy ao anatin'ny rova Antananarivo fa ny amin'ny kianjan'Andohalo, kianjan'ny Masina na ny kianjan'ny Mahamasina amin'ny toeran-kafa ivelan'ny rova. Malaja ny lalàna isika ary ny lalàna no aloha iteny, hoy ny ministry ny serasera sy kolontsaina Gasikara Fenisoa. Tsy manaja ny asina, ny soatoavina, ny tantara, ny vakoka napetraka ireo mpanjaka razambe tany aloha. Ny mpanjaka ihany no afaka mametraka foto-drafitrasa ao anatin'ny rova Antananarivo. Ka izay zavatra tsy napetraka ny mpanjaka dia tsy maintsy esorina daholo. Ankoatra ny famerenana ny eny amin'ny rova dia ho ampandiniana ihany koa ny fitondrana amin'ny amerenana ny kianjan'ny Barea, kianjan'ny Mahamasina noho ny lafin'ny Arakasina. Maha-firenena ny firenena dia ny tany, ny teny, dia ny taranaka hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany, ny tantara ary ny toavina.